Andehtsika anokatra ny baibolintsika Jaona voalohany toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny andininy faharoa. Mba hampazava azy dia hovakitsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika. Dia niantsoana antsika ho zanak'Andriamanitra. Noho izany tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala. Ankehitriny dia zanak'Andriamanitra isika. Nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Fa ho hitatsika izy araka izay maha izy azy. Ary ny olona rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Aleluia. Intelo alady moa ny tena tsy teto amin'ity toerana ity noho ny hiraka sy ny asan'Andriamanitra izay tsy maintsy natrehana tany amin'ny faritra, tany amin'ny distrika Anambato Finandrahana, dia rehefa avy eo tany amin'ny distrika ny Marovoay, faritra Boeny, ary tamin'ny alady lasa teo dia tany amin'ny faritra Moronmania indray, tao aminatin'ny distrika ny Manandrina. Manakambara ary manakolazaina be dehibe makasika n'ireny asan'Andriamanitra izay natao ireny ny tena mba ho voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy tambo isaina. Zavatra mahafinaritra dia izao na dia tsy nisy fotoana nahafahana tena hoe niatrika sy nandray mivantana amin'ny fijoroana vavolombelona dia tamin'ny alalan'ny mesazy, tamin'ny alalan'ny antso a-telefona dia nandray fijoroana vavolombelona mahafinaritra. Anisan'ny nanaitra ity olona anankiray izay nitondra tena nandritry ny 90 taona. Fa tao anatin'ny vavaka izay natao dia vita divorce tamin'ny tehana, tsy mitondra tehana intsony. Anisan'ny nanaitra ity témoiny azy anankiray manao hoe goaty rehefa saika ho didiana, efa saika ho operena, efa vita avokoa ny zavatra rehetra sy ny fanomanana. Tsy nampoizina nefa nandeha ny Toriteny, nandeha ny vavaka, noto tany an-trano, marainy ny andro tsy hitany goatra. Te hilaza aminao anatin'izany rehetrarehetra izany ho voninahitr'Andriamanitra manao hoe mbola eto amin'i Jesosy mamonjy Andriamanitra. Dia raha ho mafy ny Tompo. Ary amin'ity maraina ity dia mangataka amin'Andriamanitra aho. Ninninona toerana misy anao, na manahoana zavatra manjo anao, ny ray saina izay mirahalahy raha nomboka ity fotoana ity ary nametraka ny zavatra rehetra eo an-tanan'ny Tompo fa tsy misy marary mivoaka mitondra aretina mody eto androany. Tsy misy olana mody miaraka amin'ny tsony any an-trano androany. Ary ny endrikendrika akiviana sy aketrahana rehetra rava sy hitsaneto izany androany. Dia ho ataoko amenna, dia ho ataon'ny anjely amenna, dia ho ataon'i Jesosy amenna. Ary ao anaty Toriteny matoky hafa izao isy olona ho kasihan'Andriamanitra sady. Aleluia. Lohateny omenanao amin'ity maraina ity. Fomba koa ny hoe rehefa mitoriteny ny olona no avelako hanome lohateny.
fa amin'ity maraina ity a dia nandresy lahatra any tompo a fa omenanao mazava ny lohateny. Lohatenyntsika androany, Jesosy Kristy tompo sy ny maha izy azy. Ho tahin'ny tompo any ianao anatin'izany afatra izany. Amen. Eto amin'ny andinin-tsoratra masina izay mivakitsika, eo amin'ilay tapany farany izay niteneniny Jaona nanoratra ny epistily, dia misy teny eo amin'ny andininy faharoa tapany farana indrindra manao hoe ho hitantsika izy, ho hitanao Jesosy androany. Amen. Ary ny fahitantsika azy dia araka izay maha izy azy. Aleluia. Misy fotoana ndraindray na olona na zavatra na materiel ohatrany hoe mampisalasala zay ny aingan'ilay terme teknika anankiray hoe authentique. Satria mivoaka ny zavatra ray dia misy manao copie etsy, mivoaka ny zavatra ray dia misy manao copie etsy. Eny fa na hatramin'ny olona raha moa dia iarahantsika malala hoe misy manao copie dia misalasala. Vrai marque io ohatrany tsisy io ka, tsisy an'ilay famantarana, tsisy an'ilay marque. Raha materiel moa ilay izy dia ao ny tonga dia fahavanana avy hatrany hoe numéro de série dia ohatra izao, lay signe, lay sigle dia ohatra izao, ohatra izao ilay mari-pamantarana azy. Fa be dia be ny olona misalasala. Izy io tsy izy io raha ho toriny ty tenin'Andriamanitra ty androany iseho amin'ny maha izy azy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Amen. Eo ny fahafantarantsika azy fa manana ny maha izy azy manokana mihitsy Jesosy. Ary androany ho an'izay mino rehetra iseho amin'izany maha izy azy zany Jesosy androany. Amen. Misy fizarana anankiroa ity toriteny ity fizarana voalohany aloha no raisitsika dia ny hoe fantaro ny maha izy azy an Jesosy Kristy tompo. Fizarana faharoa ndray dia ny hoe ny tokony atao na ny tsy maintsy atao mba ahitantsika sy atsapatsika andraisantsika zany maha izy azy an Jesosy Kristy sy mahatompo azy izany. Andehantsika iroso ary amin'izao fotoana izao ary dia manasanao amin'ny mpifaliana mba hanaraka tsara ianao dia mba hiaino tsara ianao dia ho tahin'ny tompo ianao ao anatin'izany. Sinaly aloha mafy be aloha azafady. Voalohany indrindra misy zavatra maromaro jerevantsika eto amin'ity fizarana voalohany ity, fa voalohany amin'izany Jesosy Kristy tompo ny maha izy azy dia mpamonjy izy. Mpamonjy izy. Be dia be ireo andinin-tsoratra masina atao amin'ny Baiboly miresaka mahakasika an'izany, fa tadiditsika rehefa ho teraka izy ary tonga teo amin'ilay fitoerana nahaterahany dia nisy mpiandriondro tany an-tsaha tamin'izany fotoana izany, ary ny anjely dia niseho tamin'ireo mpiandriondro ireo dia hoy izy eo amin'ny Lioka toko faharoa ny andininy faha 12 manao hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Mpamonjy Jesosy. Zay no nahatonga ny anjely ihany koa dia niaraka anjely Gabriel niteny tamin'i Joseph izay latsaka tao anaty fisalasalana, satria mbola tsy nivady akory izy roa kely dia efa be voka sady raha matoa kely, dia nomeny
anjely Gabriel fahazavana sy fahatakarana i Joseph dia nilazainy hoe aza matahotra ny zaza avy eo kibony dia avy amin'ny fanamasina ka hiteraka zazalahy izy dia nomeny ny anjely amin'izay ny devoiran'i Joseph ny anarany ataona hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Mpamonjy Jesosy. Zay indrindra no mahatonga ny Jaona 4:24 tapany farany miteny mana hoe izy tokoa ny Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Tadidinao moa i Paoly ilay Saoly teo aloha fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy ary nisehony Jesosy amin'ny maha izy azy dia nandray famonjena dia hoy izy nitsoro vavolombelona Timoty 1:15 matoky ka tokony akena amin'ny fakasitrahana rehetra zao teny zao tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny zano lohany. Vovonjy Paoly satria mpamonjy Jesosy. Jaona 1:4-12 dia zao nilazainy hoe andininy ankiray ao anatin'ny epistily io mana hoe ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Saotra ny tompo fa eto amin'ity toerana ity dia misy ireo olona maro zay tsy tambo isaina zay efa novonjeny Jesosy, efa nandray ny famonjena avy amin'ny Jesosy, nanana ny tantarany, nanana ny lasany, nanana ny fiainany manokana, fa satria mpamonjy Jesosy dia voavonjy izy ireny, voavonjy izy ireny. Tao ny naditra, tao ny aina tamin'ny fanompoan-tsampy, nisy nandevozy ny fisotrotoka, nisy nandeha tamin'ny lalana maro isan-karazany, fa noho n'ilay amin'ny mampamonjy an' Jesosy rehefa niona taminy dia voavela eloko ary mafinaritra dia zao tonga olom-baovao lasa ny zavatra taloha, zavatra vaovao indray ny misy ankehitriny. Voninahitra ny eo an' Jesosy ilay mpamonjy. Ary misy koa eto amin'ity toerana ity maro be mbola tsy voavonjy, mbola tsy voavonjy ao anatin'ny ny ota, ao anatin'ny fahazaran'ny ratsy. Mba tonga ety amin'ny tenan'Andriamanitra fa mbola lavitra an'Andriamanitra, mba tonga ety any midera an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, finisy mbola ao anatin'ny bokyny very. Raha maty amin'izao toerana misy azy zao dia ampalahelo indrindra fa ny elo no anjarany, fa averezana ny efarany, ny afobeny miandry azy amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra raha tonga eto ianao miaino izao tenin'Andriamanitra izao, misy mpamonjy eto mbola volona hamonjy ianao, tsy pasteur, tsy mpitondra fivavahana, tsy Jesosy Kristy no anarany, izy ilay mpamonjy. Ary androany maraina dia mbola mitsotra aminao ny tanam-pitiavany, tanam-pamonjeny. Raha mba mety ianao androany, raha mba mety ianao androany, anio hamonjy ianao Jesosy. Zao nilazain'ny Koritianina 2:9 mana hoe indro ankehitriny no andro mpamonjena, indro ankehitriny no andro akasitrahana. Tanora angamba ianao mihaino izao toriteny zao, aza manjeny andro lava, angamba mbola ao anatin'ny tanjaka, angamba ao anatin'ny fisandrantana, angamba mety daholin'ny zavatra rehetra ry afa-manlala. Tadidio tsara fa azo ataony mamonjy ianao, ary androany andro mpamonjena ho anao. Raha mety ianao tapaony hevitra androany manatona an' Jesosy, resy ny famonjena dia ho voavonjy ianao androany. Misy aleloha mafy be ve zany? Takan'izany Zakaiosy nanana ny vola, nanana ny daoliny rehetrarehetra, trano nananany, nanana tany, nanana laza, nanana voninahitra, fa
Zakaiosy natsapa. Misy zavatra banga. Misy zavatra tsy ampy. Ary zavatra tsy kely. Fa zavatra lehibe mihitsy. Farany. So ihany fanandalo tao amin'ny tanànan Jesosy. Rehefa nandalo tao Jesosy. Nitady ahita an'izay Jesosy izy. Lasa izy nakeny an-dalambe. Nanao tsy fanao mihitsy izy. Mba ahitana an Jesosy. Satria nianika hazo avy avim-bazaha. Foy manko i Zakaiosy. Hanika tsy tena nahita fahafampo tao amin'ilay fitiavana te ahita an Jesosy. Takona, ny akavia, takona, ny akavanana, takona. Lasa izy nianika hazo avy avim-bazaha. Sotra n'Andriamanitra lehibe. Fa tao anatin'izany dingana nataon'ny Zakaiosy zany. Ay Jesosy koa efa nahita azy. Ay Jesosy koa efa nahalala azy. Jesosy zay nanafaka azy tao anatin'ny besy maro. Angamby ianao mieritreritra manao hoe iza moa mba fantatra, iza moa mba halala. Hitan'i Jesosy ianao tonga eto androany fa mila famonjena ianao. Ary zay indrindra no antony hitondrana izao afatra izao. Ary amin'ity androany ity azoko antoka 100 isan-jato androm-pamonjena ho anao androany. Hoy Jesosy ny tenin'ny Zakaiosy, midina faingana, tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Nitiny Zakaiosy, nitiny izy. Ary teny tsorika amin'ny mafoy kely azy. Nampiandrano an Jesosy tao an-tranony. Rehefa tao an-trano, dia hoy Jesosy ny teny, anio tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Fizy te zanaky Abrahama, fa tonga zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ho anao koa androany. Ho anao koa androany. Ho anao koa androany. Ianao indray tiany Jesosy vonjena androany. Dia hiditra ao am-ponao izy androany. Dia hanapaka amin'ny fiainanao izy androany. Ary androany ho vonjena ianao. Halleluja. Jesosy amin'ny maha izy azy, faharoa izy dia mpanafaka. Andengefa kitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ity andiny soratra masina anankiray ato amin'ny bokin'ny Romanina ny toko 7 andiny 420 ity amin'izao fotoana izao. Romanina toko 7 andiny 420. Indrisy olo mahantra aho. Iza no anafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Misy fotoana tokoa mantsy riavana. Mampisento ny olona anankiray ary mahatonga azy very hevitra ary mahatsapa-tena hoe tena ao anatin'ny fahantrana lalina. Inona no antony? No le fatorana, no le fangejana, no le fanandevozana, no lay tranomaizina zay endrika fonja zay mitazona azy. Fonjana alahelo. Tranomaizina ny famoiza-po. Gadra ny tsifisipanantenana. Matsapa-tena ho voafatotra. Tsy afa manoatra fa voafatotra. Voafatotra ny sofina, ny vava, voafatotra ny tanana, voafatotra ny tongotra. Ohatry ny hoe tsy maintsy manota, tsy maintsy manao ratsy, tsy maintsy mandeha amin'ny lalana tsy marina, tsy maintsy manao zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoana izy tena resy lahatra mihitsy hoe tena tsy tokony nataoko iny. Tsy tokony teny an'iny teny iny aho. Tsy tokony nandray ny fanapahan-kevitra iny aho. Tsy tokony nandeha tamin'iny lalana iny aho. Fa ny tsy fantany dia hoe voafatotra izy, voageja izy, tena ao anaty trano midy izy, ary dia miantso sy mitaraina. Iza no anafaka? Iza no anafaka? Ao anatin'ity fahantrana ity, ao anatin'ity fahafatesana ity, tena mahantra fadiran'ovana. Ry havana, mety ho toy izany angamby ianao tonga eto amin'ity androany ity. Voafatotra, voageja ny fiainanao, voafatotra ny fonao, voafatotra ny mombanao rehetra. Tsy mahay ianao ratsy miaina amin'ilay fiainana zay efa ratsy sy mamohetra. Anio
vaovao mafalina zay ko anao ny maha izy azy an' Jesosy mpanafaka izy, mpanafaka izy. Mafimafy ny aleloia azafady. Hoy Jesosy nampianatra Jaona 9:2-3 raha maritra mitenika anareo dia ho mpianatra tokoa, ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Be dia be ny olona voafatotra, voagetsy, nandevoziny devoly tamin'ny zavatra maro samihafa. Voafatotry ny fisotrotoka, ny vavoniny, tsy mahay miaina raha tsy misotro toka. Voafatotry ny fijangajangana, voafatotry ny filan-dratsy, voafatotry ny fahavetavetana. Na dia efa fantany sy resy lahatra azy izy fa tsy mety zany. Manala baraka, mamenatra, mampikirosofahana, mahatonga ozina sy zavatra maro samihafa fahamaraka senatr'olona, dia indrisy tsy afa-manoatra izy satria voafatotra, voagetsy. Toy izany ny fahotana rehetra, voafatotry ny lainga, tsy maintsy mandainga foana, tsy maintsy miaina amin'ny lainga isan'andro. Voafatotry ny halatra, fisolokina, tsy mahay miaina raha tsy miaina amin'izany. Ry havana, tsisy formule hafa afaka hanafaka anao amin'izany. Tsisy fanafody eny amin'ny farmasia, eny na fikarin'ny mpamokatra fanafody malaza indrindra eran-tany ary afaka nasitrana anao anatin'izany toerana mampalahelo zany. Fa ny zavatra mahafinaritra, Jesosy Kristy no anarany. Eto izy androany, raha mety anao, anafaka anao izy. Zao voasoratra Jaona 5:9-3, raha ny zanaka no anafaka anareo, ho afaka tokoa ianareo. Amen. Be dia be ny fanafahan' Jesosy. Fon'izay tao maheva tanàna, isy an'ity dalo rain-dany. Mialatsiny amin'ny anarana mety mitovy, Paoly, izay no anarany, i Paoly. Ary dia tena nampikolay ny vahoaka, nampikolay hatramin'ny mpitondra fanjakana, ny kolay. Nalaza ratsy zany anarany zany. Nisy fanafiana indray ho nitariananina, omby amapolopolony maro tsy hita, ianona ho ny lasany any, ohatran'izao no niseho, mainy tanàna, mainy trano, ary dia tena mandravarava. Fa iza ho ny tao? Tariky Paoly kely, niororo fa nitononona le anarana, nangovotra ny tanàna, ary tena nivaraotsana. Rehefa mandeha miantsena izy, mamonjy amin'ireny tanàna sy zanabohitra manamorona ny lalam-pirenena fahaefatr'ireny, dia malaza ary tena mijery ny olona mitazana hatramin'ny ankizy, na fantatra ny anarany avokoa. Aiza mandalo ao ny Paoly kely, aiza miantsena ao n'izy, ao tsy afa-bositra, ao andriba, ary dia tena nampivaraotsana ny maro. Misaotra n'Andriamanitra, misaotra ny Tompo, fa nisy Jesosy mamonjy. Ary tamin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara nataon'i Jesosy mamonjy no nisamboran'Andriamanitra n'io dalo rain-dany io. Babo tolo-batana ho an'i Jesosy, ary dia izy ny tovavolombelona. Indimy ahoziny efa nanserklena, efa tena hoe ho tratra, satria teo ambony tetezana, mpisambotra avy ankavanana, mpisambotra avy ankavia, fa mitsoraka tao anaty rano feno voay izy. Dia hoy ny olona hoe maty, vita ny tantarany, fa tsisy nahazo aho izy, na iza tamin'izany, na ny voay aza ny alamaina tsy nahazo amin'ny Paoly kely, fa Jesosy no nisambotra azy. Babony Jesosy ny lehilahy, dia niova fo, dia nibebaka, nafahany Jesosy tamin'izany fatorana izany. Rehefa natao batisa izy tao maheva tanàna, akory ny hagagan'ny olona, akory ny fisaoran'ny olona n'Andriamanitra, ary zao ny zavatra tena navarina indrindra tao aorian'izay, nilamina ny tanàna, Alleluia.
ilamina ny entanàna satria hoafahany Jesosy koa ianao androany. Ilamina amin'izay ny ao amin'ny tokantrano sy ny karite misy ianao. Ilamina amin'izay ny ao amin'ny orinasa satria hoafahany Jesosy ianao androany. Amen, 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 amen. Hoy ny bokin'ny Romanina toko 1:20 ivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsi-panahiny Jakoba izy. Tsofina rano izay voafatotra rehetra androany. Hoafahany Jesosy ianao. Anafaka anao Jesosy androany. Ny tena fivavahana dia mitondra fanafana. Halleluja. Afaka ho tahina ianao. Afaka ho ambinina ianao. Fa tadia voalohany indrindra. Aiza ny fivavahana manovra. Aiza ny fivavahana manafaka. Aiza ny fivavahana tena atsapana fahavana amin'ny ota rehetra. Amen. Tsy diso fiangonana ianao tonga eto amin'ny Jesosy mamonjy. Eto no anafahany Jesosy ianao. Ary manomboka amin'ity androany ity izany herim-panafahany izany dia hikoriana hidinao amin'ny fiainanao, dia hiasa ao am-ponao. Ny sainao izay voafatotra dia ho afaka androany. Ny fonao izay voafatotra dia ho afaka androany. Ny tenanao izay voafatotra dia ho afaka androany. Fanahy Jehovah Tompo no ato amiko i Jesosy. Satria Jehovah efa nanositra Toriteny somafaly amin'ny mpandefitra. Naniraka ameny toritory fo. Itory fanafahana amin'ny babo ary famohana ny tranomaisina amin'izay voafatotra rehetra. Angamba gadra vy ny tazomany devoly ianao hatramin'izay. 10 taona, 5 taona, 12 taona, 20 taona, nitazomy ny tao anatin'ny fatorany ianao. Tena nandevoziny, nikedrainy ary ny domineny mihitsy dia tsy afaka nanao izay tianao atao ianao. Fa izy ny sitrapony, mena varatra, sitrapony, metsinanana, sitrapony, mena tsimo, sitrapony. Fa androany dia raha sady Jesosy fa ho afaka ianao. Tapaka androany ny fatorana rehetra. Tapaka androany ny gadra rehetra. Amen, 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 amen. Fahatelontsika izao. Zany Jesosy zany. Ny tena maha izy azy. Mpamela heloka izy. Dia raha mafy ny tompo e. Dia raha mafy Jesosy azafady. Mba fantatrao mo, mba fantatrao mo. Ny fahotana dia mavesatra. Mavesatra. Zay mahatonga antsika matsapa vesatra rehefa misy ota. Tsisy fiadanana. Tsisy fifaliana. Taitaina. Tebiteby. Miorory isan'andro. Le ota ny mahatonga an'io. Tsy mbola nisy mpangala-baton'olona izany na anam-piadanana tao anatin'ny fony. Tsy mbola nisy mpijangajanga na anam-pifaliana tao amin'ny fiainany. Raha misy izany, tsy kivelany fa ny fo, potika, fo, vezarana entana. Hoy ny Baiboliko miteny, tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Hoy Jehovah Andriamanitra. Tsisy fiadanana. Davida dia niaiky ka nilaza amin'ny Salamo 2:30 manao hoe toy ny entana mavesatra ireny ka tsy zakako. Saotra ny Jesosy tsika. Nidina tety atany izy. Ary mandraka androany tsy le filaza ny asany. Ary ny maha izy azy dia lazaiko anao androany. Mpamela heloka izy. Halleluja. Hitany ianao io. Fantany ianao io. Tsy mila olona nambara olona izy. Tsy mila ny ray aman-dreninao kory hitondra ny raporo ho any aminy. Tsy mila ny finatonao na ny rafozanao anao tato-bolana any aminy akory izy. Fa izy ihany dia mahalala anao, mahafantatra anao, fantany amin'ny atsipiriany, miafina indrindra amin'ny fiainanao. Hitany izany. Hitany izany. Ary androany dia lazaiko anao manao hoe tia hamela heloka anao izy androany. Mafimafy ny halleluja. Mafimafy ny halleluja azafady a. Ry hafana manlala. Hoy ny Maty 7:9, Marka 2:10, Luka 2:7 manao hoe Jesosy manana fahefana hamela heloka.
ho ataony ene zany androany. Ninninona fahotana, ninninona fahadosoana sy faharatsy-piainanao, ninninona na toy ny ahoana na toy ny ahoana, mba ho fotoana miavaka ny ety maraina ity. Amelany ny elokao rehetra, amafany lasanao tsy mahomby. Ny rano sarobidy dia hitiny eto androany, anadio anao, amela ny fahotanao, ary ny fanahany masina dia hitiny eto androany, andoro ny fahotana rehetra, ary anongotra tamin'ny fakany, ny fakaparatsiny, fakamangidy rehetra, iala izany, dia ho voavela eloka ianao, dia ho sambatra ianao, satria ny Baiboly dia miteny, sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ao amin'ny faninahany. Tadidinao moa ilay vehivavy mpanota ray tao an-tranon'ny Simona izay nanao fanasana ho an'i Jesosy. Lioka toko 7:7. Natsapa-teny raha vehivavy meloka, vehivavy mpanota, vehivavy tsy mendrika, tsy nanamary teny izy, tsy nitanisa lany andro, nitanisa ny kilema sy ny tsy fahatanterahany namany izy, fa izay nataony nanatona amin'i Jesosy tao an-trano dia niaiky ny fahotany. Nanatona ny tongotry Jesosy izy dia nitomany ty fahotako, ty adalako. Za dia vehivavy ratsy fitondran-tena, za dia vehivavy tena adala mihitsy aho, za dia vehivavy tena tsisy ilana azy mihitsy, za le fakifakin'olona, za le tena ratsy fiaina. Dia nitomany izy. Mba hita olona ohatr'izany ve Jesosy androany eto amin'ity toerana ity? Mba hita fo toy izany ve fanahy masina androany eto amin'ity toerana ity? Mampalahelo mantsy olona mpanamary tena no mameno fiangonana amin'izao, olona mpiapangany hafa no mameno fiangonana amin'izao, olona mpikoroka ny hafa lany andro amin'ny fanadiovana ny tenany amin'ny fotaky ny hafa. Indrisy zany ny olona mameno fiangonana amin'izao, fa tsy mba toy izany ty vehivavy ity. Niaiky ny fahotana izy, nitomany izy, tena nitomany izy, ary ny volondohany tena lainy, tena mafany ny tongotry Jesosy. Hitany Jesosy zany rehetrarehetra zany, dia hoy izy ny teny manao hoe voavela ny elokao. Amen. Mba nahoana re ny fifaliana tao am-pondra vehivavy, na nahoana re ny firavoravoana tao anatiny, nisy entana matona maro ny ongotra, ary nanomboka tamin'izay ny fiadanana dia niboiboika tao anatiny. Amen, amen, amen. Toy izany koa ilay vehivavy ray resahan'i Jaona toko 9 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 ty vehivavy ty tena azo olatanana, flagrant délit. Tsy mila fitoriana, tsy mila plainte, fa tena efa feno ny fepetra. Ampiarana ny lalàn'i Mosesy tamin'izany fotoana izany, dia nitoraham-bato ny vehivavy izay tratra mijangajanga. Efa faly ery ny olona, taony naneso, taony ny apanga, tao namotsifotsy, fa nentina teo amin'i Jesosy, nentina teo amin'i Jesosy. No ny antony lasa taolin'ny olona tsisy tavela teo. Androany, amela ny fahotanao rehetra ne Jesosy androany. Halleluja. Na ny fahotana tamin'ny omaly, na ny fahotana tamin'ny maraina, na ny fahotana tamin'ny herinandro, na fahotana oviana, angamba ny devoly miandrika ny tohananao, miapanganao andro aman'alina, ianao dia mba andeha hivavaka, ianao ve dia mbola mietaka saron-doha, ianao ve dia mbola hanao aleloia, nefa aiza saiza ny lalan-dratsy efa vitanao. Tsia anio aza mihaino ny fiapangany, aza mihaino ny fanamelohany, fe noho ny fitiavan'i Jesosy ianao dia amela ny elokao izy androany. Amen, 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 amen. Faefatra, Jesosy. Si ho aleluia aloha. Jesosy mpanome fiadanana. Mpanome fiadanana. Isaia toko 7:21. Zao no lazain'ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy.
zaza miteraka ao atsika, zaza lahy nomena atsika, fanapana teo atsoriny, ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina. Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriany fiadanana. Frera, Jesosy manome fiadanana. Sera, Jesosy manome fiadanana. Angamba tomany foana ianao zay hatramin'izay. Tomany, noho ny olana, noho ny ady, noho ny problema, noho ny etsaketraky ny devoly, noho ny vady madity, noho ny zanaka madity, noho ny ray aman-dreny izay nanary, noho ny amin'ny namana izay nafoy, noho ny amin'ny asa very sy potika, noho ny amin'ny zavatra maro samihafa. Zay alianao rehetra maneno saoana, zay ataonao rehetra tsisy mety, makany amin'ny ray aman-dreny ianao latsalatsa no azonao. Angamba eny an-dalana ianao, na ny bus tengenanao aza maneso anao, ry hafanao androany, soa ihany fa tonga teto ianao, soa ihany fa tonga teto ianao. Ny devoly izay tsy nasakana ny fahatongavanao teto, tsy asakana ny tsy andraisanao fiadanana androany maraina, ary tetsofoko rano sady ianao, fiadanana ho an'ny anabavy rehetra, fiadanana ho an'ny ralahy rehetra. Alleluia, 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 alleluia. Ao anatin'ity toriteny ity, isinda ny aizina, isinda ny alahelo, isinda ny ratra-po, iala ny enta-mavesatra rehetra, fanantenana vaovao itsimboka ao anatinao. Hoy Jesosy John 7:7, fiadanako no meko anareo, fiadanako no avelako anareo. Tsy taky ny fanomeny sao tontolo zao no fanomeko azy, aza mitebiteby na matahotra ny fonareo. Aza mitebiteby tsony ary, aza mba misentosento tsony ary. Anao aleluia mafipesy mila fiadanana rehetra androandro. Amen, 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 amen. Hoy Jesosy mantsy ao amin'ny Jaona 4:10, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andrignana. Le devoly io, le izy ny tafiditra ao, ongotany daholo ny zavatra tsara rehetra, ny detacheny ny ala taminao, ny fifaliana. Diny fa miova ny endrika ao, miova, miova. Sakafo tsara eo anoloana fa efa mba niezaka le zanaka napirina sy nandamina ny trano ary mahafinaritra kely eo an-trano miaraka amin'ny décoration vitsipanana fa ny detacheny le devoly manko le fifalianao. Ry havana, zay mampandroba azy, nongotany tao le fifaliana, le fiadanana, le fitsarana. De tsisy hitanao tsony afa-tsy ny lafiratsy ny zavatra. Amin'io koa le kadradraka mbola manao ny ataony ny tsoridrika ao anaty armoaranao ao. Tombo ny aromotana, akanjo tsy manatsinina tsipitsipi teo ambony fandriana. Ho ravo zany rehetrarehetra zany androany. Hoy Jesosy manohy ny teniny amin'ny Jaona 4:10, zao kosa avy mba hanana ny fiainana, fiainana be dia be, mihoatra noho ny fifalianao mandray 1 miliara, fifaliana ho atosaky ny fanahy masina ao am-ponao, fitsarana, fiadanana avy amin'ny Jesosy. Amen, 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 amen. Fahadimitsika zao, ny maha izy azy an' Jesosy, mpamahaolana mahay izy. Averiko indray mandeha, mpamahaolana mahay izy. Be dia be ny olana tao amin'ny baiboly, anankiray amin'ireny, Petera nanana problème amin'ny resaka impôt. Efa tamin'izany angeny efa nisy zanak'Andriamanitra nanana olana tamin'ny resaka redressement fiscal le impôt. Tonga avy any ny mpitaky etra, nanavatsava tonga dia namantana tao amin'ny Petera, napetra ny fanontaniana. Ary nareo mpivavaka reto, ianareo mpanaranara dian'i Jesosy reto, Jesosy nareo mihitsy ny tena tsy mandohy etra, olona tsy réglo eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy hita amin'ny Petera zay olona zaina. Nangena iana teo izy, hitan'i Jesosy enefa izy tamin'io fotoana nanatrehany olana io. Ianao anaty olana io nge hitan'i Jesosy angenao hoe
frera ianao miady saina sy vaky loha io hitan'i Jesosy angenao hoe tsy amelanao irery izy androany. Vao niditra ny trano avy any Petera, tsy niteny tamin'ny rahalahy, tsy nilazainy tamin'ny Jaona na iandriambo le problema, fa Jesosy kosa tsy nila nilazana fa tonga dia nisakanany teo ambaravarana. Petera, andraso aloha vetivety. Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ny fatitsiranana, io resaka impôt, resaka fiskaly io. Ahoana moa tena fipetrapetraka io Petera. Dia nilazo Petera ho an'ny mpanjaka tena, afaka zany ny zanaka ozy. Fa zao, mba tsy hanafotoan'olona. Mandehana aingany ianao makany amoron-drano. Dia zay hazan-drano azonao voalohany ao atokany. Dia sokafo ny vavany misy vola eo amin'ny vavany eo. Dia ndana regleo ny impôt Petera. Aloavy ny taxe, aloavy, andana mba tsy tenena ny olona ratsy hoe raha Jesosy mamonjy ireo olona tsy mpanara-dalàna. Aloavy ho an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara, fa omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Ny valy olana. Amen. Jereo koa Petera dia mandeha nanana problème zay ny andohan'ny fionan'ny Petera tamin'i Jesosy. Tsy nanana hoentina tamin'ny vady aman-janaka. Tany anaty rano tany ny androm-piainany, lany tany ny alina manontolo, fa tsy nahazo na inona. Io nefa miantoka ny fiainana izy menakavy. Efa saika hody, maina i Petera, efa namoy fody, efa nisasana ny arato. Lioka toko 5:5 ny voalohany ka hatramin'ny 5. Efa nisasana ny arato. Efa napakana sisiny, efa nitsatoana le karazana fanagejana lakany reny ny sambo kely teo amoron-dranomasina. Hitan'i Jesosy zany olana zany. Nivahan'le problema. Mandehany ianao, arotsoy any amin'ny lalina, ary arotsay ny aratonao. Nataon'ny Petera tokoa le izy. Rehefa ao anaty olana ianao aza be komantera tsony. Amen na sera. Okizay ny hevitritsika rehefa anaty olana, okizay. Zay efa natao daholo fa tsy naomby, okizay. Andao amin'izay le tenin'Andriamanitra no arahana. Nanaiky Petera, niroso tany amin'ny lalina izy. Narotsany amin'izay le arato, ningaina avy azy. Azan-drano zany efa nisy tritra ny arato ho toy izany eny efa famahan'i Jesosy ny problema anao androany. Amen. Ifanena aminao eny an-dalana zany, ho azonao rapitso zany, ho azonao raha alina zany, ho tonga hitsenanao vao maray zany. Zao dia vahan'i Jesosy zany. Amen. Halleluja. Eny an-tanan' Jesosy mifanalahity ny zavatra rehetra. Zay voainy androany dia ivoho. Tsy azony devoly blokena, tsy azony devoly sakanana. Halleluja. Iva amin'izay olana arabolanao io. Iva amin'izay problema tokantranonao io. Amen. Iva amin'izay olana arakasa mampijaly anao io. Dia raina ny tompo hoe vahen. Miazakazaka kely tsika. Jesosy ny maha izy azy, izy dia mpanasitrana. Tiako anao aleloha mafy be nareo dia mitsangana dia manofo hofatana amin'ny lanitra azafady. Averin'indray mandeha. Zay marary rehetra averina mafy be. Mahazo toerana misaotra betsaka ho tahin'Andriamanitra. Aleluia. Matitoko 5:12, Matitoko 12:12. Misy teny miverindreo manao hoe nositraniny avokoa izy rehetra. Tsy olona ray ny sitraniny teto. Misy fotoana izy nanasitrana olona ray. Fa tamin'ity fotoana ity dia tena séance spéciale mihitsy. Nisy marary be dia be teo. Karazana aretina. Fangaro tao daholo. Tsy tambo isaina. Fa zao ny lazany mpanoratra baiboly azy dia i Matteo manao hoe nositrahany avokoa izy rehetra.
Amin'ity androany ity dia isy fanasitranana kapobe no ataon'i Jesosy eto. Zay mino rehetra tonga eto androany dia ho sitrana amin'ny fomba mahagaga. Alleluia! Na mitaingina seza misy kodiarana ary marary tonga eto ka mino an Jesosy sy maha izy azy, hialy zany, ho afaka zany, sitrany zany. Na jamba ranomasonao tsy mahita ninninona, androany fotoana voatendry anapahiratany Jesosy masonao satria mpanasitrana izy. Derao Jesosy azafady. Isy ny tianabavy anankiray ampalahelo moa fa eo ny environnement, eo ny resaka sakafo, facteur be deaibe tsy tamboisaina, dia karazana aretina manahirana amin'izao andro zao, tratra ny insuffisance rénale. Tianabavy anankiray ty ary efa ny consultena anatona ny tompona andraikitra manampahaizana manokana dia nivoaka ny thèse phase finale. Mandehana mody maka entana dia miverina manomboka manao dialyse rapitso. Mafy zany, mafy zany, mampitomany zany a, tena tsy mora zany. Sotra ny tombo fa eto Jesosy, eto izy amin'ity androany ity, ary mampahery anareo zay marary rehetra tonga eto androany a, anasitrana anao mihitsy izy androany. Tomany le anabavy, inona no atao pasteur? Mafy ange zao zavatra zao, tsy mora ange zany. Raha voaresana no hoe dialyse, io lay teny ankiray anisan'ny mampiororo. Angamba mampiororo toy izany ny aretinao. Fity anabavy anankiray ity no entina anatona an Jesosy. Andaontsika anatona an Jesosy. Tsy mbola nisy aretina no lavin' Jesosy. Be dia be ny aretina efa nalohan'ny hôpitaly, efa nalohan'ny dokotera. Be dia be ny aretina efa nilaviny manampahaizana. Fa Jesosy tsy mbola nisy aretina nandosirany, tsy mbola nisy aretina nitsoahany. Nentina teo amin'i Jesosy. Akory ny agagana? Oka aloha hijanona ny dialyse. Avelao ny fanahy masina mahay dialyse tsara lavitra. Najanona zany. Tsy nianona mihitsy aloha zay teniny manampahaizana tany. Tsy fanaovana tsinitsinina azy, manao ny asana izy. Fa te hiankina, te hentehitra hoe mpanasitra an Jesosy. Ray andro, roa andro, telo andro, nivoaka avy any. Tsy le olona reraka be, tsy le olona mitomany mamoy fo, olona mitsikitsiky, olona miramirana, olona ravoravo. Niverina tany amin'ilay tompona andraikitra, nijerena, tsisy anao malitsony, vita, nilamina ny zavatra rehetra. Eto zany anabavy zany, tompony ahitazy, fampaherenao azy nataony tamin'ny hafa ho ataony aminao koa androany. Asa mamoy fo e, asa kivy e, asa mitomany e, anasitana anao Jesosy androany. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 10:20 Jesosy Kristy avy any Nazareta nandenitena nanao nosoran'Andriamanitra, nanafaka zay napahorin'ny devoly, na nasitrana aretina maro. Efa mandehandehany aminareo eny izy zao, mandehandehany aminareo eny izy frera. Ao anatin'izany Toriteny zany misy aretina efa hongotany, misy virus efa miala amin'ny anaran'i Jesosy. Misy problema ny anaty tsy hita maso any efa rekleny ny heriny, rekleny ny fahasoavany, ary mivoaka eto anao androany, maivana sitrana. Amen, 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 amen. Lasa ny fotoana fa resahako Jesosy sy ny maha izy azy, mpanangana, mpamelona ny maty. Sinaly aloha mafy be azafady eo. Ny zanak'ilay mpitondra tena anankiray dia novelomin'i Jesosy. Lioka toko 7:12 ka hatramin'ny 17.
ny zanaka vaviny Jairo matotoko fasivy 17 natsangan Jesosy tamin'ny maty. Lazarosy avy any Betania Jona 2:20 ka hatramin'ny 7:70 natsangan Jesosy tamin'ny maty. Jona 2:20 zao nitenenin Jesosy, izao no fananganana ny maty sy fiainana. Inona ny maty eo amin'ny fiainanao? Gamba lafy ny ara-panahy. Maty, misy fahasoavana tsy hitatsony. Batisa amin'ny fanahy masina izay tao aminao tsy hitatsony. Fitiavana sy firetana tsy hitatsony. Manetsety ianao amin'ny saina ny taloha. Isany hafanam-poko mamonjy fotoam-bavaka. Isany fahafanam-poko mandeha amin'ny Toriteny mijoro vavolombelona tety tokantrano. Taona fanahy ho an'i Jesosy. Maty ve reny rehetrarehetra eny? Maty ve ny fifankatiavana? Maty ve ny firalahiana? Maty ve vonon'ny devoly, vonon'ny etraketraky Satana. Aza matahotra. Eto Jesosy androany. Ninona maty? Ninona efa nalevy ny devoly ataona ny amam-bolany? Aza matahotra. Azo ny atsangany zany androany. Azo ny velominy zany androany. Ho atombony androany zany. Amen. Jesosy maizy azy mpanao fahagagana izy. Jona 2:7 ka hatramin'ny 2:10 le fahagagana tao kana. Io ny fahagagana voalohany. I Jona indray no miteny ao amin'ny 2:4 ka hatramin'ny 4:50 fa ny fahagagana faharoa dia zanaka tandapa anankiray izay narary mafy afofaty nefa nositrahan'i Jesosy. Fahagagana faharoa. Fahagagana fahatelo ho ataony aminao androany. Fahagagana fahaefatra ho ataony amin'ny rahalahy androany. Fahagagana be dia be mbola ho ataony eto amin'ny Jesosy mamonjy. Manana finoany ianao. Iveriny eto ndray ny mona miteny. Iveriny eto ndray ny olona tapaka lalan-draha rétabli tanteraka. Alleluia. Anao fahagagana eo amin'ny fiainanao ara-panahy izy. Anao fahagagana eo amin'ny fahasalamanao izy. Anao fahagagana eo amin'ny fivelomanao izy. Anao fahagagana eo amin'ny fidiram-bolanao izy. Anao fahagagana eo amin'ny fianaranao ane izy. Amen. Jesosy izy ny maizy azy le mpanao batisa ny fanahy masina. Mpanao batisa ny fanahy masina. Hoy Jona apôstôly, Jona mpanao batisa rehefa niteny momba azy, avy aoriako le mahery noho izaho, tsy mendrika hitondra feikapany akory aho. Izy no anao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tonga ny andro Pentekosta. Inona no niseho? Vory ny apôstôly, vory ny fiangonana tao amin'ilay efitrano ambony rihana. Nidina tao Jesosy. Nidina koa ny fanahy masina niaraka aminy. Nanomboka amin'izay le batisa miafaka sy feno voninahitra. Nataony batisa ny rahalahy apôstôly, ny anabavy, ny mpino, ny fiangonana. Dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra arak'izay nampitenen'ny fanahy masina azy. Dia hoy ilay andininy mahafinaritra, dia feno ny fanahy masina izy rehetra. Mbola manaiky ve tsika raha androany no averin'i Jesosy zany batisany zany? Dia ho ataony batisa amin'ny fanahy masina ianao sera androany. Ho ataony batisa amin'ny fanahy masina ianao frera androany. Amen, amen, amen. Dia ho feno hery ianao. Dia irehetra ianao. Dia afany ianao. Amakivaky ny lalatsarotra rehetra. Andalo ato fa tsy hampiotsina anao zany. Isedra devoly fandresy ianao. Ninona mitanga sy miseho. Ijoro hatramin'ny farany ianao. Ary mahafinaritra dia ity, zany hery ho raisinao androany zany, hitondra anao any ampovoan'ny lanitra amin'ny fotoan'andro. Sy ho amena mafy mihitsy. Madiva marantsika satria mandeha ny fotoana. Mbola marobe reto zavatra tsy voalaza reto. Fa avelao andeha avelantsika iseho Jesosy androany. Rehefa miseho izy, anome fahazavan-tsaina ho anao izy. Ary zay zavatra tsy voalaza teto
dia hoentiny décoré ny fiainanao manomboka androany, hoentiny décoré ny fanomponao manomboka androany. Fa Jesosy izy ilay mitahiry, Jesosy izy ilay miaro, Jesosy izy ilay mivavaka ho anao. Ny maha izy azy dia izao, mpiandry tsara izy, tsy misy marombaka amin'ny tanany. Epitatsika amin'ilay faharoa, marana antsika ny toriteny dia hivavaka tsika. Inona ny tsy maintsy atao mba ahitana sy ahatsapana ny maha izy azy an' Jesosy? Tadidinao ilay teny ny soratra masina anankiray miteny manao hoe maro ny mpitondra tena tamin'ny andro ny mpaminany teo amin'ny Israely, fa ny mpaminany sy ny rana fa tsy ilay ho amin'ilay anankiray tany Zarefata izay voasoratra ao anaty Baiboly. Maro miboka teo amin'ny Israely tamin'ny andro ny mpaminany, fa tsy navela isositrana anaty iray avy, afa-tsy namana Sirianina ihany. Na dia eo aza maha izy azy an' Jesosy, miankina amiko, miankina aminao, miankina amintsika rehetra. Androany tsy ho isodiso anjarany eto androany. Mba azonao tsofina rano ve le namanao hoe ho hitanao aneny maha izy azy an' Jesosy androany? Dia asiana amenina mafy be mihitsy azafady. Voalohany, ilaina itsika manatona an' Jesosy. Jakoba 4:7 tapany voalohany, manatona n'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Luka 5:12 nisy mpamory etra tamin'izany fotoana izany be dia be, ary nisy mpanota fizy ireo sy niziriziry teo amin'ny toerana misy azy, fa lasa izy nanatona an' Jesosy. Jesosy dia miantso ny olona rehetra hanatona azy. Ary zao noteneniny Jaona 7:7 tapany farany, zay rehetra manatona tsy misy olona aviko mihitsy. Angamby ianao mieritreritra hoe tsy mendrika, tsy mendrika, efa be loatra ny raha tsy vitako. Za le tena ohatran'izao sy takan'izao. Tsia! Ravony ianao androany anatona an' Jesosy, anatona anao koa izy androany. Andray anao koa izy androany. Faharoa, miaiky sy mibebaka amin'ny fahotana izay natao. Ilaina ny miaiky, ilaina ny mibebaka. Asa maika hiazakazaka any amin'ny fangatana izao na izao na izatsy, devoly ny afaka manome izay ilain'ny olona rehetra. Hoy izy tamin'i Jesosy, miankofy eto amin'ny tongotro, miankofy eto anatreko, meko anao izao rehetra izao. Zany dia toy ny teny amin'ny zanak'olombelona rehetra, tsy mila mibebaka ianao, tsy mila miaiky fahotana ianao, fa tonga dia sitrana ianao, tonga dia mivamy problemanao, tonga dia ohatr'izao ianao, tsy ahoy aminao. Tsy maintsy miaiky sy mibebaka amin'ny fahotantsika. Ibebaony tsy fahombiazanao rehetra, ny ota vitanao, na tamin'ny asa, na tamin'ny teny, na tamin'ny saina, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny mesazy, na tamin'ny appel, na tamin'ny zavatra manahoana, na tamin'ny zavatra manahoana, na tamin'izy fotoana mety ty androany ty, ibebahanao sy ekenao ny fahotanao anatrehan'Andriamanitra. Zay manafina amin'ny fahotany tsy ho ambinina, fa zay mitsotraka mahafoy azy, izy no azo famindram-po. Amindra fo aminao ane Jesosy androany. Anaiky ny fibebahanao ane izy androany. Hoy Zakaiosy manao hoe, indro tompoky ny atsasaky ny fananako omeko anomanitra sy ny malahelo, zavatr'olona tamin'ny fiampangana tsy marina onerako avy efa treny zany. Niaiky Zakaiosy. Navotsy Jesosy ny teny, anio tonga amin'ity hatramin'ity famonjena. Fizy dia zanaky Abrahama, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Le zanak'Adala dia niaiky rehefa tonga teo amin'ny rainy izy, le rainy niazakazaka ny tsena azy, dia hoy izy manao hoe, raha efa nanota taminao sy tamin'ny lanitra, tsy mendrika ny atao zanakao tsony, ataovy taky ny mpanompo ray izay karamainao aho. Niaiky izy. Andao hiaiky rahalahy sy anabavy eo. Andao tsika tsy hanamary tena, andao tsika tsy havinavina,
Andehantsika tsy ziriziry. Andehantsika tsy hanamava an'Andriamanitra. Fotoana mety androany ity iverenanao amin'i Jesosy. Fahatelo farany. Miantso azy am-pinoana. Antsoy Jesosy. Antsoy izy androany. Marina fa io ny toerana misy anao. Meteza iantso azy. Bartimeo niantso an Jesosy. Ry Jesosy zanaky Davida amin'ny raha fo amiko. Jereo tsara lay boka tany Galili. Marka toko voalohany 10:70 ka hatramin'ny 12:70. Andefaka itsika farany eo amin'ny anaran'i Jesosy. Marka toko voalohany 10:70 sy ny 1:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina tamin'ny sady nandohalika teo anatrehany. Ka niantso tamin'ny manao hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia honena azy ka naninjitra ny tanany. Dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho, madiovy ianao. 12:70. Ary niaraka tamin'izay. Raha niteny izy dia niala tamin'ny abokana ka dia nadio izy. Jeremia 3:30. Antsoy aho teo valiko ianao. Salamo 10:5. Antsoy aho amin'ny andro fahorianao dia hamonjy anao aho ary ianao hanome voninahitra. Antsoy Jesosy androany. Verina kely eo amin'ilay bokintsika amaranantsika azy. Rehefa niantso ilay boka. Tsy nandà Jesosy. Tsy ho lavin'i Jesosy niantso ataonao androany. Sera, tsy ho lavin'i Jesosy anenao. Frera, tsy andahanao aneny tompo androany. Mafimafy ny aleluia azafady. Ary jereo tsara rehefa niantso azy lay boka. Le réaction an Jesosy honena malahelo. Malahelo Jesosy ange mahita anao amin'io toerana misy anao io e. Honena anao nge izy e. Mikomprendre anao mihitsy izy. Jereo ty nanaovany devoly ny fiainany ty rahalahy ty. Jereo zao sisany nanaovany devoly fiainany ty anabavy ty. Tokantrano rava. Fivelomana rava. Fidiram-bola rava. Fahasalamana potika. Niara-panamy tsingilahilo. Honena Jesosy. Honena. Raha mety anao androany, antsoy Jesosy. Firy namako androany vonina iantso an Jesosy androany. Ary zao le mafinaritra be. Hoy Jesosy. Rehefa niteny le boka. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Mety Jesosy. Mety Jesosy. Mety izy hamonjy anao androany. Mety izy hamela ny elokao androany. Mety izy hanome fiadanana ho anao. Mety izy. Mety izy. Manaiky izy. Anao batisa amin'ny fanahy masina anao androany. Manaiky izy. Hanome valim-bavaka ho anao androany. Alléluia. Alléluia. Ary lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy. Manaiky Jesosy androany. Anorotory sy andravarava. Anapotika sy andevina. Ny asan'ny devoly rehetra mampahory anao androany. Manaiky Jesosy. Manaiky hamonjy anao. Manaiky hanome izay rehetra ilainao Jesosy. Ho ataontsika io irio. Atsoko ianao anatiny eto aloha eto. Ivavaka ho anao zay sy pasteur. Ho tahiny Jesosy ianao androany. Ho an'ny marary. Aza mijery le aretinao. Aza mijery le aretinao. Aza mijery le aretinao. Jereo Jesosy sy ny maizy azy androany. Mino androany. Ainy ataony manasitrana anao. Ainy ataony mamany olana amin'ny fiainanao. Ainy atao ny manome fiadanana ho anao androany. Manana fatokina. Manana finoana. Atsoko ianao. Oeto ny poketra anao a. Dia hiaraka ety aloha ety tsika. Ivavaka ho anao zay. Itsodrano anao zay. Ary Andriamanitra Jesosy Kristy fanahy masina ane. Aneo ny voninahiny. Aneo ny maizy azy. Eo ny fiainanao.
amin'ity androany ity. Halleloia. 7:70 sy 10 manaiky Jesosy, manaiky amonjy anao. Halleloia, halleloia. Izano amindrafo Jesosy, Jesosy. Siamela Yesu, amela Heruka Jesosy, Jesosy. Hallelujah. Sota Jesosy, Jesosy. Manaiki Jesosy, manaiki amonjy anao izy. Nos pasteur, nos. Hallelujah. Samim